Surprise. Surprise yo. Bonjour tout le monde. Hi guys. Miarahaba anareo rehetra. Sainto kely mihitsy ny akony. Misy korany eto androany. Bonjour. Salama aby antsika rehetra, faly mahita anareo rehetrarehetra. Anatin'ny hafaliana lehibe tokoa ny arabako anareo rehetrarehetra mahita ny live en direct. Dia eto am-piandohana dia manentana antsika rehetra hipartage ny vidéo, hizarazara ny live en direct aty satria maro be ny zavatra ho resahana eto. Oui, nisy problème tato an'izay mbola tsy nalala. Tena tao anatin'ny alahelo tanteraka mihitsy ny akony fa sorana lehibe Andriamanitra fa verina milaonina ny page ifampiresantsika. Dia irariana aloha mba tsy mbola ho piraten'olona ihany, mbola nangatahako amintsika rehetrarehetra fotsiny mba partageo ny vidéo raha sitrakareo. Tongava maromaro hijery an'ity live ity. Coucou daholo nareo rehetra. Coucou Aspasia Priska. Tsy haiko aloha hoe mbola ao anatin'ilay olona pirate ve reny olona mireagissy grr be reny na tsy fantako fa arabaina fa tafaverina ny paginao, merci beaucoup. Coucou daholo nareo. Lasa feno vazaha be, lasa feno olona avy any ivelany be da be mahita an'ilay live dia mikomanty amin'ny teny tsy fantako, misy miteny arabo. Angaha tsy manao spectacle amin'ny Coliseum. Tsy nanao. Eny are satria nareo efa tonga 500 ny mahita an'azy zao dia atompoko ny resaka. Misaotra anareo rehetra aloha tao anatin'ny fitoniana tsara daholo nandritra n'izay fotoana lavalava kely izay. Efa saika tsy nahita solution intsony mihitsy hirecupereko an'ity page ity satria nisy ny pirate ilay izy. Dia misaotra anareo izay nanoro hevitra anakony. Misaotra anareo izay nanoro hevitra hoe mbola misy solution fa azakivy dia niezaka antady solution moa zany. Dia isaorako manokana eto i Alice Arisy satria zareo no nanampy be da be anahy nanome conseil tamin'ny fomba hirecuperena an'ilay page. Dia isaorako manokana ihany konko i Bary Raja satria izy no tena anisany ihany konko nanampy anahy hirecuperena an'ilay page. Dia fisaorana ny atolotro dia tena nalahelo aloha zany nandritra n'izay fotoana izay satria tena efa nitaitaina fatratra dia tena nitaitaina ako hoe anao ahoana, anorina page vaovao indray ve dia rofina vao tonga 200 000 abonnés dia ahoana mpakafy mandritra n'izay fotoana izay. Tena tao anatin'ny fitaitaina tanteraka ako fa tena nakinko mambavaka mihitsiny dia tena namalivavaka Andriamanitra. Dia fisaorana ihany konko no ataoko anareo mpakafy satria mbola tsapako satria vao zao indray tsika vao nisy live nefa nareo efa tena tonga maro be sahady
dia isaorako ianareo a tsy miala fananoana trany a ny zavatra rehetrarehetra zay misy hatreto. Franck Archen, coucou, taiza foana zay ve rangany amin'ny vidéo en direct dia tsy misy tsony fa taiza foana. Efa araka nazavaiko teo a nisy ny pirate le page ary tsy olona veto fa olona avy any andafy dia conseil fotsiny zany ena mampitandremako anareo mpanaraka sao dia any aoriana any misy tratra amin'izany a resaka mandefa lien zareo a dia to dia aza hidirana mihitsiny mba hisorohana zany e. So nareo konkoa mampalaelo anahy tratra ny zavatra nahazo anahy dia mba hisorohana an'izay dia aza manaiky a manindrinindry lien alefalefan'olona ao amin'ny page na ao amin'ny